ka ankehitriny na asista na tsy asistany filohan'ny antendera-pirenena nanaon'ny trafiky isakolo tompona andraikitra mipeloka ataony ka na asistany filoasteny izy tsy isy filoasteny velively hanany trafikana tôty zany sokatra zany zay mahalala azy zay zany de tsosana anay misy tolona tito a natao vaoko malagasy antapisisana efa mantaonany maro ary vakatenanay zao anisan'ny tolona ary tsy vitan'izay fa filoha Mikaela io koa ny tolona efa mantaonana atako angamba tsy alala fa efa nidiran'ny filoha Mikaela tany amponja zany fitolomany zany ho fanavotana ny vaoko malagasy zay tsy nahakivy azy na de gaja izy de mbola nanohy amin'ny tolona ny zavatra mahagaga nefa ho antsika zenizely fampitaizatsika io amin'ny mahazenizedy anareo zay aloha marina fa mbola misy tsy fahampina-tsaikefa nareo aza toram-poa rehefa mamoaka hevitra ary aza manao hevitra manana enjika manery sao de holokoin'olona ho mpanohitra vaovao zay nareo zahay tsy manamaivana fa telo herinandro ange ary tsy nareo reny nahavitany bolina fa mbola fijoroan'ny filoha Mikaela na tonga ny fantasena ankehitritsika manao fanambarana somary hafahafa le izy satria mana fitohinanay mpitolona tsy nanao reny ny mpitolona zay ny tolona amantaonany mahateto ary no niarany tambatratsika nanao aniny le teloherinandro iny ary tsy nivita raha tsy nijoro filoha Mikaela nafy vaoko malagasy ka tsy zay rehetra ny tolona kosa tsy zay rehetra ny tolona kosa zay nianatra apetsakinay zahay zao mbola tsy ao anatin'ity fitondrana ty fa maninona zahay androany miaro azy hatramy farany ny antony de tsotra diso tafahoatra loatra le fanatrana teto nohona fitsoko ny radojoelona sy ny forongona ka aminay tompoka mbola azo leferina daholo zay zavatra mandalo anatin'ny efa volana satria amantaonany izy teto niarahantsika menakary zavatra nyainana teto raha tsy nisy ny filoha Mikaela dia tsy tafavoaka atsika atao anatin'ny fanagetrana nataondradojoelona ka filoha Mikaela koa tsy mpanao mirakina ary tsy arytsika ny tolona rehetra no nomena toerana zay aloha mila hainy zenizeny ary nareo zenizeny akao vadibadidely ndraindray nareo milaza hoe zay tsy manao politika androany koa nareo manomboka sahira mitady toerana politika rehefa manao politika mila mahitsy fijery ary mila fahamatorana fatsa tompoko napetraka aminareo zenizeny aza manao faneo-kevitra mienjika fanerena sy fanoherana be fahatany an'ilay fitondrana efa hita mandeha ty zay tokony efatra apetsaka aminareo zenizeny zay koa zany manakolazaina ihany manoloana ny zavatra mifamaofao amin'ny tambadrosa serasera eo satria misy assistant parlementaire manao trafika any atuliara koa minesaketo zay tompoka tsy hiaro tsy hoe hiaro na anao avocat diabo fa fatatsay loatra zany filoha panina sy tena diana solonyaiko zany ny zavatra fokom-pivelomana eny arana izy mbola tsy nanao politika manjaky izy nanao politika manjaky tiandroany manana sehampihariny olo zany ary mazavatsara fa ny safidianana nanaovany politika de tsotra nahatsapa zavatra betsaka izy tao anatin'ny fiarenana taona fa mila politika tsy maintsy manjay anjarany politika vo afaka mitonga fampandosoana amin'ny firenena de ny safidy izy nanao politika tsy adala ny vaoaka toliara ny fidy azy telo-miataona ary tsy adala koa zao fitondrana zao ny safidy azy ny solom-bavambahoaka ny safidy azy ho filoana assemblée nationale be dia be ny ao fa matoa izy safidiany eo tsapany olona ny fahamatorana ao anatiny fitantananjara-panjakana sy ao anatin'ny politika ka raha misy ny assistany manao trafika na dia zanakinao an-trano ary ny taizanao platsy mbola kenya tsy ho hainao ny fanahy vo may assistant tokony hohaintsika nefa zany assistant zany miainga tany amin'ny fanohanana tany fifidiana ny safidiana nyfantenana ny reny tsy hoe mandalo CS akory vo anenjy assistant io ary misy olona tenjena mandalo CS ntseroa mbola manao zavatra tsy manjaga orenan'io de iza nomenao tsy ministre nanenjany sa le filoam-pirenena nanenjany ka ankehitriny na assistant na tsy assistant filohan'ny antendera-pirenena nanao ny trafiky isakolo tompona andraikitra mipeloka ataony ka na assistant filoasteny izy
tsy izy foloesy tena velively hanao trafikana tody zany sokatra zany zay mahalala azy zay zanakatoliara tsy adala zay mifidy azy teniny antony zavatra hafa any amin'ny ara-politika zany no fampitsikeratsy afatsy hoe tsy teny manao zay kosa aloha fotoana zao maninay le vavatsika ao Facebook satria efa diso tafahoatsaloatra le diabolisation ampiasainareo nareo tsy ory avamanana ary tsy zakanareo hoe mahita mpitolona lasa mitazika ny zanaka miaram-pirenena ary izy koa mahitsy be izy eo anaty fitaritana ny miaram-pirenena dia mino aho fa nareo le firongony nareo le ekipanjajoelona mivoizy zavatra maneo mitady zavatra hovoizinareo fa zay vahoaka tsy adala ka ao anay zany a tsy miaro olona manao trafika fa nizaniza manao trafika na assistaniza na assistaniza enjely lalàna fa aoka re tsy ilay olona nanenjy an'le olona no hampagaina hoe tsy kobakoba